Ry havana malala amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Hanomboka izao fotoana izao isika ka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny salamo fa 7:100 ny andininy voalohany sy ny faharoa no ovakitsika ho fideranany tompo. Midirahan Jehova ry firenena rehetra, midira azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia, amen. Ry amparibe famonjena mahatahiry ny finoana, mifankaty ary mazoto amin'ny asa fanompoana na miasa amin'ny fahazotoana. Isika dia hanohy indray izao fampianarana momba ny boky dia ny filazantsara ny Jesoa araka ny Jaona, ka eo amin'ny toko 9 sy ny toko 7 avy hatrany no hidirantsika sy anatotosantsika izao fotoana izao. Io toko 9 io zany no jerentsika aloha ankehitriny, ary ao anatin'izany no andeha hitondrana dinidinika sy fanazavana, ary rehefa vita ny fanazavana dia hitondrantsika any amin'ny atao hoe fanazavana ny teny sarotra sy ny famalina ny fanontaniana, ary ny farany tony mazatra dia ny amin'ny tendry mialoha rososona no hitondrantsika ny famaranana ny fanazavana. Jaona toko 9. Ao amin'izay Jaona toko 9 zay dia misy zanam-pizarana fizarana anaky 4 ho jerentsika. Ny fizarana voalohany dia ny Jaona toko 9 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:10. Ny amin'ilay vehivavy azo ny jangajanga, zay moa ny resaka sy dinidinika ary voasoratra Jaona ao anatin'izany. Io atao hoe fizarana voalohany io dia misy zanam-pizarana anaky 4. Ny voalohany dia ny Jaona toko 9 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2. Io dia fitarihana ny amin'izay dinidinika aroso ao anatin'izany filazana momba ny hoe ny amin'ilay vehivavy azo ny jangajanga izany. Ny hita ao anatin'ny soratra masina fa manana fomba fanao Jesoa. Ny fomba fanaon'i Jesoa rehefa vita zay ataony dia misaraka kely misinda miala amin'ny mpianatra izy ary mandeha mitokana mivavaka, dia niverina tany tendrombohitra Oliva izy, ary tao tendrombohitra Oliva izy no nanao vavaka fitokanana niala tamin'ny mpianatra. Ary rehefa tonga ny maraina, ary zany maraina zany dia lasa indray izy niverina nakeny an-kianjan'ny tempoly, ary rehefa miverina teny an-kianjan'ny tempoly izy dia nanatanteraka ny fampianarana. Ary tao anatin'izany fanatanterahany fampianarana zany no hitantsika eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 ao anatin'ity Jaona toko 9 ity ny hevipetsy ny fariseo hiapanga ny tompo. Ny hevipetsy ny fariseo ny apanga ny tompo. Nitondra io vehivavy io izy ireo mba ho eo anatrehan'ny tompo ary hiapangana any Jesosy Kristy amin'izay rehetra ataony. Ary io vehivavy io dia araka ny voalaza fa dia hoe azo ola-tanana, azo ola-tanana, zany hoe azo teo am-panatanterahana mihitsy ny zava-dratsy izay nataony. Ary nagaga nefa teto, ary zany indrindra no zava-nisy dia izao, ilay vehivavy no nentina ola-tanana teo anatrehan'ny tompo, nampahafantarina any Jesoa sy izay rehetra nanodidina an' Jesoa fa tratra teo am-panatanterahana izany asa ratsiny zany ity vehivavy ity. Fa le olona niaraka taminy kosa dia nafahana madiodio ary natao tsisy nahalala akory. Dia zay le vipetsy, ary zay le fomba entina hiampangana an' Jesoa. Eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 dia milaza ny navalin'i Jesoa azy ireo. Ny navalin'i Jesoa ireo fariseo
sy ny mpiapanga niaraka taminy. Ary ny andininy fahafolo sy ny farakimbe folo dia ny teny nataon' Jesosy tamindra vehivavy no hitantsika ao. Ny fizarana faharoa ao anatiny ity Jaona toko fahavalo ity dia ny Jaona toko fahavalo ny andininy faharoambe folo ka hatrany amin'ny andininy faharoapolo. Io dia Jesosy manambara ny tenany fa fahazavany izao tontolo izao izy. Misy zanam-pizarana anankitelo ao anatin'izany. Anankitelo dia ny andininy atao hoe faharoambe folo ny voalohany. Ary io andininy faharoambe folo io dia milaza sy mitantara ary maneho ny filazan'i Jesosy ny tenany. Ny filazan'i Jesosy ny tenany moa dia ny hoe izy nanondro ny tenany ho fahazavany izao tontolo izao. Ary ny faharoa dia ny andininy fahatelombe folo. Ao amin'ny andininy fahatelombe folo ny hevitra nentin'ny fariseo handavana izany. Zany hoe ny hevitry ny fariseo handavana an' Jesosy zay nilaza ny tenany ho fahazavany izao tontolo izao. Ary lazainy fa ny fanambaran-tenan'i Jesosy no mahadiso an' Jesosy ao anatin'izany, fa tsy ny hevitra finosiny velively akory no noresahany tao anatin'io. Eo amin'ny andininy faefatra amby folo ka hatrany amin'ny andininy faharoapolo dia ny nanamarinan'i Jesosy Kristy ny tenany teo anatrihan'izany fiampangany zany. Ary zany indrindra no nambaran'i Jesosy ao anatiny ao, ny aminy hoe miara-manambara amin'i Jesosy ny tenany eny Andriamanitra ray. Ary raha izany no izy dia ao anatin'ilay atao hoe filazana, fahamarinan'ny filazana zay ambaran'ny tompo zany raha ohatra ka raisina am'izay ny mpangany ny fariseo azy. Ny manarak'izay dia ny Jaona toko fahavalo ny andininy farakeo amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo. Io kosa dia manambara fa Jesosy no fotom-ponon'ny olona. Jesosy no fotom-ponon'ny olona. Ary ao anatin'izay dia misy dindinika anankitelo zay aseho. Ny andininy farakeo amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo dia Jesosy milaza hoe andeha ary hitady ahy ianareo. Ary ao anatin'izany ny nanambaran'i Jesosy Kristy ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Zay nolazainy, nambarany ary notsorony tamin'ireto jiosy zay nitangorona, zay niezaka hiampanga azy ireto. Ary amin'ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo ny finoanan'i Jesosy Kristy no ahova fanahy ahazona famonjena. Zay no dinika, zay ny resaka, zay ny ampianarin'i Jesosy, ary zay ny taoman'i Jesosy sy anaovan'i Jesosy teny eo anatrehan'ireo vahoaka maro sy ny fariseo zay nanodidina azy ireo. Ary ny farany ao anatin'ity fizarana fahatelo amin'ity Jaona toko fahavalo ity dia eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo. Ao anatin'io kosa dia miresaka ny amin'ny jiosy tsy manaiky ny fanambaran-tenan'i Jesosy, fa rehefa lasa kosa Jesosy dia hitady azy ireo ary te halala azy, ary aorianan'izay aza vao mahafantatra azy marina tokoa. Ary ny nataon'ny tompo no manambara ny momba azy. Ary zay no aseho ao anatiny zany toko fahavalo ny andininy raika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo milaza ny momba ny hoe Jesosy no fototry ny finoan'ny olona zay. Ny famaranana izao Jaona toko fahavalo zao dia ny Jaona toko fahavalo manomboka amin'ny faraika amby telopolo ka hatrany amin'ny fahasivy amby dimapolo. Io kosa dia manambara ny aminy hoe ny tenan'i Jesosy tamin'izay nanaiky ny ho mpianany. Ny tenin'i Jesosy na zay nambaran'i Jesosy ho an'ireo zay nanaiky ho mpianany. Ireo zay nanaiky ho mpianatry Jesosy zany no resahany eto. Ka eo amin'ny andininy faraika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo dia aseho anatin'izany ny marika hafantarana ny tena mpianatry Jesosy. Ny marika hafantarana ny tena mpianatry Jesosy. Zay io dinidinika
lazainao io ary eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatrany fahenina amby telopolo a de lazana ny hoe fahandevozam-panahy misy fahandevozam-panahy ao anatin' zany satria misy dinidinika lava ao adihevitra ataony reto vahoaky reto am' Jesosy Kristy de nambaran' Jesosy Kristy ny fahandevozam-panahy satria fahandevozana ara-nofo no neritreretiny olona ka namalin'ny olona an' Jesosy fa ny fandevozana am-panahy kosa no lazain'i Jesosy ao anatin'izany ary zay indrindra eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo ka hatrany amin'ny fa fito amby efapolo no ny lazana le hoe ny ray roa samihafa ny ray roa samihafa mbola izy fanazavana foiny am'izany a ary amin'ny teny sarotra ary ny andininy fa valo amby efapolo ka hatrany amin'ny faraiky amby dimapolo dia izay mahasamihafa any Kristy sy ny devoly zay zany a no aseho sy lazainao satria misy fifampiampangana ao anatin'izany ary Jesosy de nyteny hoe noho ny lainga noho ny fitaka noho ny zavatra tsisy fahamarinana eo am'reto vahoaka ireto sy ny fariso izay miaraka aminy a de no lazain' Jesosy fa devoly ny rain'ireo ary izay ny asehon' Jesosy hoe tena samihafa Jesosy sy ny devoly Jesosy milaza fahamarinana fa ny devoly kosa mandanga sy mamitaka ny olona zay ny tena lahasany ny indiny ny faharoa am'y dimapolo ka hatrany am'y fahasivy am'y dimapolo mamarana azy a Kristy de lehibe noho i Abrahama sady talohan'ny Abrahama raha teo koa zany zavatra zany ko de hita tao anatiny dinidinika fa nanaitra ny olona hoe ianao ve vao olona voamaly de lehibe sahady noho ny Abrahama teo sahady noho i Abrahama raha zanay a zay efa nisy génération maro ny fandimby zay vo zao fakaidy zao nefa lazainao fa efa teo alohany ianao zany dinidinika zany a no hitatsika ao anatiny ty roa amby dimapolo ka hatramy fahasivy amby dimapolo ity hiditrisika ao amin'ny faharoa dia ny boky ny toko fa sivy am'izany atao hoe filazany tsara ny Jesoa zaraka ny jaona zany ary ity fizarana faharoa lehibe ity dia andeha ometsika fizarana anankitelo ny fizarana voalohany a de teo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambe folo ny nampahiratany Jesosy Kristy a lay lehilahy teraka jamba zay no resaka ao nisy lehilahy iray teraka jamba zany hoe efa hatrany ankibo izy no jamba vo teraka izy a de efa tsy nahita zay le filazana lehilahy teraka jamba eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ao anatiny zany a dia resaka zay atao hoe mialoha fitarihana zany a ary koa ny famantarana zay nasehon' Jesosy sy ho taterahan' Jesosy ary eo amin'ny andininy fahenina sy ny fafito de aseho mihitsy izany famantarana zany lay famantarana manesy lay famantarana ihany koa la hoe ny fitondrana ny fanjakan'Andriamanitra tonga tamin'ny fotoana zay natongavan' Jesosy de tia-tany maneho zany fa hoe ao anatiny zany fanjakan'Andriamanitra zany a tsy misy kilema hananany olona intsony zay manana anjara am'izany ka ny jamba de lasa mahiratra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra na amin'ny fanjakan'i Kristy ny indiny ny fahavalo ka hatramin'ny faharoambe folo am'ty fizarana voalohany ty a de niagagan'ny olona nanodidina andra lehilahy ny olona de nalala hoe efa elo olona io ny jamba ary mpangataka teo amin'ny toerana anankiray efa voafaritra satria ateriny eo le jamba de eo mandra-parivany andro de hitan'ny olona eo akory nefa niagagan'ny olona fa nahiratra ny masonyity jamba ary nandehandeha ka fantatry ny olona hoe tsy ity fa lay jamba nipetraka teriananina ny fizarana faharoa ao anatiny ty jaona toko fahasivy ity de manomboka amin'ny andininy fahatelo ambe folo a ka hatrany amin'ny faefatra amby telopolo ny fanadiadiana nataon'ny fariseo ny momba any ity fahasitranany lehilahy
teraka jamba ity zany hoe rehefa nomonomonina sy taitra ny vahoaka zany nahita n'lay jamba zay tonga nahiratra dia lasa ny fariseo nanao fanadiadiana ary ny antso mihitsy ity jamba ity hoe ahoana sy ahoana inona ny tena natonga azy ho sitrana satria fantatry ny fariseo koa fa tena jamba io lehilahy io. Eo amin'ny andiny ny 17 sy ny 18 no nitondrana ity lehilahy teraka jamba ity zay sitrana teo anoloany ny fariseo. De tao anatin'izany ny fariseo de nanadiady azy ary manambara sy miteny ny antony atao hoe nahasitranany ity lehilahy teraka jamba ity. Ny andininy 15 ka hatramin'ny 17 dia tsy naharitra n'zany ny fariseo fa mbola nanadiady ihany koa ny atao hoe ray aman-dreniny ity jamba ity manomboka amin'ny andininy 9 zany ka hatrany amin'ny 17 zany no nataony nanadiady n'lay jamba izy aloha de aveo nanadiady ny ray aman-dreny n'lay jamba indray ary eo amin'ny andininy 14 ka hatrany amin'ny 17 de mbola niantso indray an'le jamba zay nanaovana fanadiadiana teo ary niresaka sy niteny tam'le jamba ary ny fifarany moa de nitenen'le jamba manao hoe nareo koa ve mba te ho mpianany satria raha ny fanebatebaka tao izy dia mba niteny koa ty jamba ity satria noho ny fahitany fahasoavana ary indrindra efa nahiratra izy de niteny an'reto mpanao fanadiadiany reto de ny fariseo zany. Ny fizarana farany ao anatin'ity toko 7 ity de manomboka amin'ny andininy 5 ka hatrany amin'ny 1 ny fanekendra lehilahy an' Jesosy le lehilahy teraka jamba no resahanao anatin'izany. Eo amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 no ahitana an'izany nakany am' Jesosy ilay jamba ary ao anatin'izany dia rehefa nifankahita tamin'ny tompo izy dia fantany fa zanak'Andriamanitra Jesosy zanak'Andriamanitra Jesosy ary ao anatin'izany no nilazana ihany koa eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 1 ny tenin'ny tompo tamin'ireo fariseo sasany ny tenin'ny tompo tamin'ireo fariseo sasany no hitantsika eo. Raha fitopitinina zany ny toko 9 sy ny toko 10 de toy izay ny azo hanomezana atsika famitinana fa andeha isika andray reo atao hoe teny somary tsy maintsy hipetrahana misimisy kokoa amin'ny fanazavana ao anatiny zany atao hoe toko 9 sy ny toko 10 zany. Andeha isika hiditra amin'ny toko 9 ny toko 9 de misy andiny soratra masina vitsivitsy reto tiako mba ho raisitsika avy hatrany any an-trano raisoa ny jaona toko 9 ny andininy 1 ny faharoa jaona toko 9 ny andininy 12 ny fahatelo jaona toko 9 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 ka hatrany amin'ny 20 ary ny amarana anazy de ny aminy hoe jaona toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 ka hatrany amin'ny 7 ireo toko sy andininy efatra no tany saina tamintsika ireo no somary hijanonantsika kely. Ny voalohany zany de le andininy 1 izao koa dia tsy manameloka anao mandehana ary am'izao sisy zao de aza manotaintsony. Io ny teny zay nambarany Jesosy tamin'le vehivavy azo latanana kanetina teo anatrehany ary nandrasany reto jiosy sy reto fariseo niaraka tamin'reto zay hoe ahoana ny didim-pitsarana sy mivaly teniny Jesosy ny amin'ity vehivavy azo latanana ity. Eo riavana de ahitana zavatra vitsivitsy zay tiana hoentina amintsika araky ny voalaza
de isany eo anatiny atao hoe didy folo moa zany le hoe aza mijangajanga ary eo anatiny zany a de hoe raha toka tratra mijangajanga na tsy tratra mijangajanga fa manao zany fahotany zany a dia fahadosoana eo anatrehan'Andriamanitra eloka ny fahataterahany izany atao mandika ny didin'Andriamanitra zany eto zany a de miseho mihitsy izy hoe tratra olona tanana ity vehivavy ity araky nefa voalaza tamintsika tery aloha de ny hoe ny olona antsony hoe tratra olona tanana de hoe tratra teo am-panataterahana ny asa ratsy nataony ary fantatritsika zany fijangajangana zany fa tsy olona ray de mahatateraka fijangajangana fa olona roa kanefa de naninona ity le vehivavy ty ihany nentina de natao hoe mpijangajanga ary etiny eo anatrehan' Jesosy fa le lehilahy anankiray zay niaraka taminy navela andeha natao tsisy nalala ary zany indrindra na tonga an' Jesosy miteny ka maneo hoe za tsy tahaka n'ireny olona zay nitondra anao teto ireny za tsy tahaka n'ireny olona te mpanganao sady efa nitsara anao sahady fa meloko ianao am'izany asa ratsy nataonao zany tsy hoe ny fijangajangana akory no nay mavaniny Jesosy eto ka hoe fahotana azo tsy niavina ihany na azo alefahana tsy zany fa le fomba mampanao zay nitaterahany reto Jesosy reto ka nentina ny ampanganany raha vehivavy teo anatrehan' Jesosy zany no nilazany Jesosy a izao teny zao hoe za de tsy manameloka anao ny faharoa ao anatin'izany dinidiniky zany de ny hoe tsy maintsy eo anatrehan'izany fahadosoana zany ve de tsy maintsy ny vehivavy ny diso zany koa zavatra anankiray eo anatrehan'ny atao hoe teolojia féminine zany hoe zay miaro ny zony vehivavy sy ny sisa de misy zavatra anankiray azo tomona ihany koa ao anatin'izany hoe ny vehivavy eny ao anatin'io dinidiniky io dia tsy voatery ho diso e satria ny fahatongavana tonga am'izany fijangajangany zany de misy asa avy amin'ilay lehilahy zay tonga naniry azy ho am'izany zavatra ratsy atao zany noho izany raha amin'ny teolojia féminine de ny hoe avy any amin'ny raha lehilahy ny fiavian'ny fahadosoana ka le lehilahy zay ny avian'ny fahadosoana no voapanga kokoa ary voapanga voalohany kanefa eto maninona lay vehivavy no voapanga ary entina ola-tanana fa le lehilahy navela ary de afaka maimaim-pona tsy nisy na lala ary tsisy na fantatra tsy nisy na hita zay fahadosoana zany le zahatra mitranga ary zany le zava-misy zany le fiainana tamin'izany fotoana zany fa ny manampy an'izany de zao lay tenin' Jesosy Kristy mamarana azy manao hoe fa am'izao sisy zao de aza manota intsony ny dikan'izany de hoe diso ianao nanota ianao mendrika ho elohina anao satria nandikan'izany didy hoe aza mijangajanga zany zay no hevitra ao anatin'ny finosiny zany tsy namoavan'ny Jesosy mihitsy ny eloka vitan'ity vehivavy ity fa ny fomba sy ny fihetsika ary ny fiampangana azy teo am' Jesosy no nytenenan'i Jesosy taminy hoe za koa tsy manameloka anao satria lasa nandeha daholo ny olo hoe iza ny nanameloka anao Jesosy tsy nisy izy raha vehivavy ary izay ny natonga an' Jesosy iteny zany fa eto kosa de izy ingiziny Jesosy fa fahotany io eloka io noho izany aza mamerina nyzantsony ianao zany hoe raha ohatra zany mpivaroteny ty olona ity na olona mpijangajanga mihitsy de eo zany a lay tenin' Jesosy Kristy maneo hoe tsy netiny nataonao tsy marina ny nataonao ratsy zany ka izao no izy satria anao afaka ankehitriny de aza manao an'izany tsony mba tsy verenany zany fiampangany zany sy anameloka anao ny amin'ny ho avy ka tsisy fanamariana
fanamarinana zay azo elanao madiodio tahaka an'izao nisy tamin'ity ankehitriny ity izao. Zay zany a ao anatin'ity jauna toko fahavalo ny faraky ambe folo itya ny amin'ny atao hoe teny mila zavaina amitsika.